efa fagagana zany. Fa rehefa tanteraka ny firaisana union nanana tamin'i Jesosy dia ny finoan'i Jesosy amin'izay nanangana azy ny tantana azy nampandeha azy teny ambony rano. Tsy nandeha teny ambony rano rery intsony Petera fa niaraka tamin'i Jesosy. Dia jereo vokatry ny communion tsy niletiky Petera fa ny vokatry ny union nitsahatra ny tafiotra. Ary ny vokatry ny union tonga teny amoron-drano ny sambo nefa 12 kilometra teny ampovoan-drano anatin'ny 2 sekonda. Simbatra amin'ny approchine ny John. Todra nanao zao volony zareo satria manino 12 kilometra par seconde zany injany zany avy amin'ny union lay izy. Zay fimezana zay tehirizo amin'ny tontolo amin'ny journée anao. Amen. Manasanao hitsangana dia ame voninahitra ny tompontsika. Sokafo mifonao dia hoetonao atriny Jesosy. Zay ny mahatsara an'ilay tonga ianao miara mivavaka. Ary ny virginy tsy virginy ny saratsara ka no nandeha teny ampapakatra fa en groupe. Raisinao trehiny fa Jesosy tsy mivazivazy rehefa miteny andreny. Izy tsy niteny ary dia nisy virginy ray tazaka teo amin'ny varavarak'ondro manantona ny mpiandry. Dia ilay mpiandry io avy eo no mitondra azy mivoaka makeo amin'ny loharanony ranonaina. Mahita amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy ho raraka intsony ianao. Tsy ho reraka an-dalana intsony ianao. Tsy isan'izay miverin-dalana